Mbola tononona aminareo ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra. Ara-baina indrindra ianareo mpikambana ao anatin'ny vondrona fototra laika eto amin'ity fitandremana ity, tarian'ny birao ao anatin'izany sampana izany. Fa manonona ny fiarabana koa amin'ny sampana mpanazava stily izay mifanojo amin'ny fahasoavan'Andriamanitra, azahoana mametraka ireo komiti-pivondronana amin'ny andraikiny araka ny fomba ny fiangonana eo anivon'ny sodaparitany amin'ity fotoana ity. Ho aminareo aneny tompo. Ny filazantsara araka ny Luka 7:7-20 hatramin'ny 2:20 no iombonantsika mandritra izao fotoana izao ry havana. Luka 7:7-20 hatramin'ny 2:20. Mamarana ny 7 izay arahantsika tsara de lava anjiny ny 2:20 fa misy tantara voatetitetika maromaro ao. Manomboka azy dia ny fanirahana ny 12 eo amin'ny andininy voalohany hatramin'ny 9. Aorin'izay dia ny fisalasalan'i Heroda ny amin'ny Jesosy Kristy, ilazany hoe tsy efa nitapahako moa ny lohan'ny Jaona mpanao batisa, fa izandray zany mbola manao zavatra mahagaga zany. Manaraka ao dia ny namokisana ny olona tsy omby 5,000. Rehefa avy eo dia ny fiovantare tao an-tendrombohitra. Nanambara koa i Jesosy atao anatin'ny 7 indroa taona ny amin'ny tsy maintsy hiaretany ny fijaliana, ny fahafatesana eo amin'ny hazo fijaliana, nefa koa efa nambarany sahady ny hitsanganany amin'ny maty. Fa ao anatin'izany zavatra mifamafao zany, ny fahombiazana, ny mahagaga, ny filazana, ny tsy maintsy hiaretana, dia misy ny fiantsoany Jesosy olona anaraka azy. Anisan'izany ny eto amin'ity farany 7 ity. Jesosy miantsolona hanaraka azy. Fampianarana anankitelo no atolotry Jesosy ny fiangonana amin'izany atao hoe fiantsoana anaraka azy zany. Olona anankitelo samihafa no hitondran'ny tompo fampianarana. Raha mamaky ny soratra masina sika dia ireto no miverina fa hoy Jesosy taminy eo amin'ny andininy 9:50, ny andininy 9 ary ny andininy 2:20. Hitantsika koa ny kianteny hoe koa. Ireo raha tambatra dia milaza fa samy nantsony Jesosy anaraka azy avokoa, na ny voalohany izay tsy voamariketo fa nantsony, na ny 2 na ny 3. Fa ny fiantsony Jesosy dia naraha ny fampianarana. Ndeha anaraka fa ny voalohany ampianarin' Jesosy ny hoe ny lalana miaraka amin'ny Jesosy dia tsy mora. Ny 2 ampianarin' Jesosy ny hoe ny lalana miaraka amin'ny Jesosy dia amelana ny fombafomba, ary ny 3 ny lalana miaraka amin'ny Jesosy dia anaovana ambanin-javatra fianakaviana. Anaovana ambanin-javatra fianakaviana. Lalana tsy mora ny miaraka amin'ny Jesosy. Lalana tsy mora ny miaraka amin'ny Jesosy. Eto Jesosy amin'ilay olona voalohany, raha ny teny amin'ny hafanampo, ilay olona manao hoe anaraka anao n'aiza n'aiza le anao. Hoy Jesosy taminy, ny amboalo manandavaka, ny voromanidina manana fialofana, fa ny zanak'olona tsy mba manana izay hipetrahany lohany.
azonao tsara ve ny tiany Jesosy lazaina zany hoe olona tsy manan-kialofana i Jesosy olona tsy manan-kialofana i Jesosy tsy hoe patory an-tsena fa tsy manana izay andriny lohany milaza zany fa olona miasa saina izy beriana fa manambary koa zany fa tena ambany ambany izy sahirana no sahirana tsy manan-kialofana izy sarotra ny miara-dalana amin'ny Jesosy sarotra ny miara-mandeha amin'ny Jesosy satria tsy mora ny lalany miantsolona anaraka azy i Jesosy saingy mampianatra hoe tsy zavatra mora ne izany tsy mora ny manaradia any Jesosy ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo tsy atao ampahataitairana ny fanarahandian'ny tompo tsy atao maikamaika ny fanarahandian'ny tompo asain'ny tompo mitsatoka tsara mba hieritreritra ty olona voalohany ty ny amin'ny fiainan'ny olona tiany arahana sy ny fahavitana namana olona tsy omby 5,000 no inona ka hoe raha manaraka ny olo io dia voky foana tsy ny fisian'ny zava-mahagaga fanafahana zazalahy demoniaka anankiray no inona na ny tantarany fiovantareta ao an-tendrombohitra efa tena zavatra zany fa misy koa ilay fiaretana izay ambaran'ny tompo ao amin'ity toko 7 ity tsy maintsy androso amin'izany i Jesosy anaraka venao ary izy ihany no miteny amin'ny toko 7:7 raha misy tanaraka aoka izy andany tenany ka hitondra ny azo fijaliana dia anaraka izany ry havana ny fampianarana voalohany tsy atao ampahataitairana anaraka anao anaiza aleanao ny fanarahan-diany tompo fa atao ampieritrretana tsara mba havonina anao amin'ny mora sy ny sarotra amin'ny mafy sy ny mora amin'ny mafaly sy ny mampitomany asamo sarotra manahoana nefa ny diavin'ny vahoaka an'Andriamanitra ny laika miadakadana manao ny sarotra fa efa nandihy sarotra ve ianareo fa izany ny lalana iarahana amin'ny tompo izany no iarahana mandeha amin'ny tompo ny miakatra ny midina ny mikitontaona sy ny sisa tsy lalamora ny miaraka amin'ny tompo ary mampianatra an'izany antsika izy raha miantso hoe andeha anaraka tsy mora ny lalana dia very havana tsy ny filanao andavanandro no atao aloha fa lay olona rahanao sy miantso anao i Jesosy Kristy dia milaza hoe tsy manana ny indriny lohany miskina raha hiara-mandeha amin'ny tompo Andriamanitrao fa tsy mora ny lalana ary tsy ny zavatra ilainao andavanandro no ampandihanao aloha fa i Jesosy miara mandeha amin'ny tompo amin'ny lalan-tsarotra ny faharoa lay olona faharoa dia ampianarin'ny tompo mba tsy anao ho zava-dehibe ny fombafomba ny firenena tatsinanana ary ao anatin'izany isika malagasy sy ny jiosy dia manao ho zava-dehibe zany atao hoe fahoriana ary tena fadiranovana ny hoe tsy mandevina ny havana maty zava-dehibe zany ary mananjo tsy hiasa ny mpiasa rehefa andevina ny olona akaiky azy arak'izay fandamina ny toeram-piasana arak'izay mety ho lalàna ny asa zava-dehibe zany fahoriana ny hoe maty tsy ny havanao ka tsy hafahandevina ianao satria tsy nahazo fahazon-dalana tsy hiasa tsy hafahandevina ianao satria taraiky any ampamitana iraka tsy hafahandevina ianao satria any ampitan-dranomasina ny fahoriana aty Madagasikara fahoriana nampifahoriana zany amintsika ary izay tena mahamalagasy
amin'ny olona sasany tsy manininy alevenao any fa aleo zay hiasa hitady voly tamin'ny fahatolo moa raha misy maty ao an-tanàna dia nijanona tsy miasa avokoa ny olona rehetra tsy mampaneno zava-manenona dia fampelezam-peo azy zany nitaolo zany nareo zokonjokony dia mahafantatra an'izany tsy mahazo mandefa radio tsy mahazo mitondra angady raha misy fahoriana ao an-tanàna mamitsaka tsara daholo tena maizy azy antsika zany fa eto ny soratra masina dia mamelo mafy ny te hanaraka an' Jesosy no hoe aoka ny maty andevina ny maty ao aminy raha hanaraka an' Jesosy sika hiara-mandeha amin'ny tompo andriamantsika atao any arianany ny fombafomba atao faharoana fahatelo ny fombafomba tsy harangaranga aty amin'ny fivavahana kristianina zany tsy misy ny hoe ny afindrafindrao tsy azo avela ho any zany rehefa manelongelona ny fiarahanao mandeha amin'ny Kristy fampianarana faharoa izay atolotry ny tompo dia ny hoe avelao any ariana ny fanapahan-kevitrao anaraty hiara-mandeha amin'ny tompo andriamanitrao ireo fomba samihafa aza vela hibahana ny lalanao miaraka amin'ny Kristy ireny. Ny fahatelo ilay olona fahatelo rehefa nandre ny teny tompo hoe andeha anaraka dia namaly hoe aoka aloha anao veloma ny any an-tranoko fa Jesosy nanao hoe tsy ilaina mierikerika rehefa mandeha dia mizotra rehefa andeha dia andeha rehefa tsy andeha mijanona any aza mierikerika fampianarana etin'ny tompo no hoe aza mety ho fatorany roam-pihavanana raha naradia ny tompo ny tontolo izay nisy ity tantara ity dia tontolo tena nampahery vaika ny fanenjena an' Jesosy sy ny mpiaradia aminy ary raha hoe anao velomany any an-trano dia tahaka ny tsy maintsy azo fanontaniana hoe fa ho aiza anaraka an'ilay olona anaraka olona hoana aza mandehandeha any tena tontolo tena nampitondra ny mafaitra ny mpiaradia amin'i Jesosy ny tontolo misy an'izao perikopa izao ny enjehany Jesosy na tena anao zava-mahagaga mampananany amin'i Jesosy no ny fiampianarany dia izany ry havana ny zavatra nitranga fa i Jesosy dia mampianatra hoe aza mifandrairay amin'ny fianakaviana fa matopatotra anao io amin'izao vanim-potoana mampamaivay ny fanarandian'i Jesosy izao mampianatra i Jesosy ataovy any ariananao ny fianakaviana anisan'ny anankiray izay anambakany antokom-pivavahana kristiana hafantsika ry havana ny fanaovana ho zava-dehibe fivoriam-pianakaviana rehefa lahady mba tsy hianatra katekomena fa mivory ny fianakaviana avelao aloha ho an'ny fanompoana fa mivory ny fianakaviana nefa ianao amin'io anatin'ny fivoriana tendrena hivavaka tsy hivavaka akory ry havana malala rehetra amin'ny tompo handeha isika hiaraka amin'ny tompo andriamantsika mampianatra ny tompo avelao any roa mpianakaviana tsy hoe manao tsinitsinina ny fihavanana fa raha izany no anakatsakana anao amin'ny fanompoana avelao laharana faharoa sy fahatelo koa ny amin'izany ny fanarahandi-ny tompo no aoka ho lasa loha mandrakariva eo amin'ny fiainantsika miantsolona anaraka azy ny tompo ary loha hevitra ny hoe miara mandeha amin'ny tompo andriamanitrao voalohany matoki aza zay filanao andavanandro eo amin'ny fiainanao no anakananao ny tenanao tsy ara-mandeha amin'i Jesosy Kristy tompo Jesosy la hiarahantsika dia tsy manana izay andriny ny lohany ny faharoa hiara-mandeha amin'ny tompo andriamantsika isika apetrao lahara-pahamehana ny fanarahandi-ny tompo ny fiaraha-mandeha amin'ny tompo andriamanitra ny fanompoana an'Andriamanitra
ireo telo izay voalaza ato amin'ity perikôpa ity ry havana dia tsy fantatra izay fanapahan-keviny hoe nanohy ny lalana anaraka amin'ny tompo ve izy tamin'ny hafanampo rehefa vita ny fandevenana na koa rehefa vita ny veloman'ny fianakaviana fa ianao kosa amin'ity an'io ity vahoaka n'Andriamanitra laika mila manapa-kevitra ianao aza antona eo amin'izay ny hafarany ny tantaran'ireto olona telo reto ny tantaranao fa tohizo manapa-hevitra anaradia ny tompo Andriamanitra hiara-mandeha amin'ny tompo Andriamanitra sarotra ny lalana avelao ny fombafomba ary ataovy aloha amin'ny zavatra rehetra ny tompo Andriamanitsika amen.